Fotoam-pifaliana ho an'ny mponina ao anatin'ny kaominina Soavina Atsimondrano ihany koa ny asabotsy lasa teo satria dia Zokiolona an-jatony no nomem-boninahitra tamin'ny alalan'ny nofon-kena mitam-pihavanana tsy adino ihany koa anefa ireo mponina izay nizaka mafy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo traboina zany ary nomena sakafo maimaimpoana ihany koa ireo. Toy tamin'ny tondasa dia tsy nanadino ny Zokiolona amin'ny kaominina Soavina Atsimondrano sy ny député voafito amin'ity distrika ity miarahaba ary nanome voninahitra azy ireo ny fahatratrarana ny taona vaovao tamin'ny alalan'ny nofon-kena mitam-pihavanana izay naranina mitam-pihavanana tamin'ny kaominina ihany. Zokiolona misy eo amin'ny vakinan'ireo izy ireo. Izy zany dia tsy ho voandroany ny fionana amin'irety vahoaka ny Soavina irety, indrindra moa zany ohatry zareo ataontsika hoe ray aman-dreny zany na amin'ny fomba fiteny hoe be antitra moa zany fitentsika azy fa efa eny taona nefa na tamin'izany mbola tsy sombavam-boaka ary dia faneona tamin'ireo vahoaka ireo zany hoe faneona isa taona le izy. Ny androany zany dia fifamparahabany fanajana zany amin'ny mazanaka ny tena zany izay sombavam-boaka zanaka satria ray aman-dreny le olon'ireo dia nampiantso adidiny zanaka no mampiantso ny ray aman-dreny miarahaba azy ireo no fatratrarana amin'ny taona vaovao ary zany fiamparabany zany moa zany dia nisy sinany ataontsika amin'ny fomba malagasy. Tamin'ny nofon-kena mitam-pihavanana dia anjara ny traboina tamin'ny rivo-doza farany teo indray no nahazo fanampiana netiny eny amin'izay sandratra no fiara-miasany amin'ny tamin'ny sy USSD. Fifanarahana sy ny mpanina zany ny azetana dia mpanina dia ny kaominina Soavina sy ny kaominina ny ampanefy no voakasika ny raisinay manokana fa ny partenera hafa zany no mandray ireo traboina hafa. Teo ihany koa ny voan'ny BNGC misy azato ireo traboina ireo izay nahazo vary 3 kilao menaka tafalitatra ary voamenina 4 kilao sasany avy. Aminareo anaovan'ilay tompon'araitan'ny Fizarana ho antsika rehetra izay trapahavoazana tamin'iny rivo-doza iny araka ny lisitra izay nameny fokotany. Marina fa izay traboina manana farafahamonjy dia nahazo dia fanampiana izao avokoa araka ny lisitra avy amin'ny fokotany. Hatreto ny fotoanantsika toko lasa toko avy tamin'ity takarivan'ny alatsinainy fa 20 volana janoary ity dia mankasitraka nofeno zay nanaraka indray ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso ny sambana fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV dia mbola manome fotoana ao anao hatrany dia apetraka aloha zany ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray veloma to.